Fanahitana fidinana ny sary famaritana ny fitrangan'ny valana aretina peste na ny courbe épidémiologique hoy ny BNGRC. Noho ny fandraisana ny fepetra manerana ny nosy, izany hoe tsy any amin'ireo faritra isiany tranga mampiayay ihany fa ny faritra rehetrarehetra manerana ny nosy no antony nahatonga izay fahombiazana izay. Ny andinindin'izay fanazavana izay no arahantsika ao anatin'ity fanadihadiana ity. Tsara ho fantatra dia hoe ny atotanisa izay mivoaka dia cumul, izany hoe zavatra nampifanampina zany. Fa ny tsara tokony hijerevantsika zany dia hoe tao anatin'izay le fotoana nanomboka tamin'ny volana voalohan'ny zay dia firy zany ny isan'ny maty dia amin'izao ahoana ny fitombony isan'andro. Le izy tsy amin'izao zany raha comparena tamin'ny voalohany dia au contraire an'izay le tenenao zao hoe efa miena zany le isan'ny maty ao anatin'izay raha ohatra ka hoe le indicateur ny maty le tena hoe insistentsika. Nefa no zahay zany mba te apita amintsika ihany koa hoe tsara ihany koa avohitra hoe betsaka ihany koa zany ny résultat, zany hoe matoatsika mampivohitra misy olona maro ihany koa no efa nivoaka hôpitaly sitrana soamantsara dia tokony mba avohitra atsika ihany zay. Ary ny BNGRC zany dia isany mivohy an'izay hoe tsara ihany koa avohitra atsika mba ahafahana miara-miasa zany ao anatin'izay, satria isika mpanao gazety dia andry iankinana amin'izay fampitam-baovao zay ary andry iankinana ihany koa amina loharanom-baovao dia isorana manao kanety moa sika satria mamaly ny antso foana. Dia zay zany mahatonga anay manentana hatrany mba isin'izay fiara-miasa zay ahafahantsika hoe mifehana azy aingana dia aingana araka le voalaza teo hoe le fipetra raisina amin'izao mba ho fisorohana fa izay zany dia efa manao ny ezaka rehetrarehetra ny tompony ndraiky saisasokaziny eo ihany koa ny mpiara-miombonampoka, eo ihany koa moa mazava ho azy ny société civile izay manome tantsoka miteny aminay hoe misy an'izao indray miteny amintsika zany ahafahana mijery hoe sanatrian'izany ve hoe misy zavatra mety tokony ahitsy na atsaraina kokoa.